sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Hoy Andriamanitra hoe hiantsoahy izy ary hoenoiko hombako amin'ny andro taoriagna hahafahako omeko voninahitra hovokisako andro sesehina. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo 7. Amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy taona B izao, ny Eglizy Katolika magneran-tany dia manolotra ny lohahevitra lehibe entintsika miaina mandritra ny herinandro te hihavana amintsika Andriamanitra. Hamafisiny vakteny maro samihafa rosin'ny Eglizy amintsika niany izegny, fa indrindra ny amin'ny vakteny voalohany ambarany ny amin'ny hoe ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Noe dia ny hanafaka azy amin'ny safodrano. Ny vakteny faharoa kosa dia milaza ny batemy izay tenan'io tandindona io no amonjena anareo. Ary ny evanjely kosa nalain'ny Satana fagnahy i Kristy ary ny anjely nanompo azy. Izay de ufakifaken'Ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny famoaboasagna momban'ny toroteny ndraiky fampianaragna hagnampy atsika hiaigny sy andiniky misimisy kokoa ny fiainantsika amin'izao vanim-potoagna karemy izao. Vanim-potoagna ifoazagna amin'ny torimaso, vanim-potoagna ibebahagna, vanim-potoagna fiovagna, itodiagna misimisy koa amin'Andriamanitra. Koa isoranay anareo zay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ity. Asaigny ampitiavagna koa ianareo, itandregny agnaraka zegny ampitiavagna, ampinona ary amin'ny fanantenagna, magnoloagna reo vakteny masina samihafa hoentin'Ray aman-drentsika amintsika anio, ka raiso ampitiavagna ary. Aza malenkino fa mibebaha ary minoa ny evanjely isika rehetra. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakteny masina voalohany, boky Genezy. Taorian'ny safodrano, Andriamanitra niteny tamin'ny Noe sy ny zanany niaraka taminy nanao hoe, izaho dia hanao fanekam-pihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo, amin'ny zava-manana aina rehetra izay eo aminareo, na vorogno, na biby fiompy sy ny biby ny tany rehetra,
hatramin'izay nivoaka avy tao antsambo fiara ka hatramin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho, tsy hisy levon'ny safodrano intsony ny nofo rehetra ary tsy hisy safodrano andringana ny tany intsony. Dia hoy Andriamanitra, ity no famantarana ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin'ny zava-mananaina rehetra izay ao aminareo, amin'ny taranaka ho avy rehetra, nataoko eo amin'ny raho na ny havako ka ho tonga famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany. Ka rehefa ampiangona raho na ambonin'ny tany aho, dia ise eo amin'ny raho na ny avana ka ho tsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mbamin'ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, ka dia tsisy rano anjary safodrano mandringana ny nofo rehetra intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Mitsangana famiandimbe, tsangana fasasamiana tsikane, mira fasasamiani, mitsangana fasasamiana tsikane, mira. Nitani nyarena situmpavuku, tizare tizawari saimonina, nauri nyambuni niramizirai, nabeka nitara wambuniniyu. Mitsangana famiandimbe, tsangana fasasamiana tsikane, mira fasasamiani, mitsangana fasasamiana tsikane, mira. Yizinluani utsufinara, nitumpu pamuda numerarinyas, Paizino dimbinira sanisa, niyendi kilaya nyamani tatu. Mitsangana famiandimbe, tsangana fasasamiana tsikane, mira fasasamiandimbe, tsangana fasasamiana tsikane, mira. Taratasy ny Masinday Pierre apôstôly. Ry kristianina havana, na i kristy aza niatra fahafatesan'Andray mandeha noho ny otantsika. De izy marina ho any tsy marina mba hanolorany atsika amin'Andriamanitra. Ka novonona tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fanahy. Ary tamin'ny fanahy io ihany koa no nandehanany ny toriteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. De ireo fanahy tsy nino fahiny, fony ny andro ny fahariam-pon'Andriamanitra tamin'ny andro Noe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara izay nampidirana olona vitsivitsy dia valomonja sy namonjena azy ireo tamin'ny safodrano. Ary amin'ny rano ihany koa ankehitriny dia amin'ny batemy izay tena ny tandindrina io sy tsy fanadiovana ny loton'ny vatana fa fangatahana fo tsara amin'Andriamanitra no amonjena anareo noho ny tsanganan Jesosy Kristy ho velona. De le nandevona ny fiainana mandrakizay ary efa lasa any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ekeny ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hari yenane ya mahave jone mampiena nitale Deni zanga hari mahere ya
jimbio be mandragizae Hombantsika menakavy ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany ny evanjely masina soratan'ny masindramarika voninahitnao tompo tamin'izany andro zany Jesosy dia ninty ny fanatra ka nitoetra tany 7 andro dia nalainy Satana fanahy sy niara nitoetra tamin'ny bibidia ary ny anjely nanompo azy raha efa natao an-tranomaizina ijoany dia nankidy Jesosy ny dily ny fanjakan'Andriamanitra hoe tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha ianareo ary minoa ny evanjely Hari fienane ya mahave dune mampiena ni tale Deni zanga hari mahere ya jimbiu be mandagizae zany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy ry kristianina ava malala amin'izao alady voalohany karemy zao dia tiany eglizy ho sapasika sahady amin'ny alalan'ireo vakiteny fa izao fizorantsika makany amin'ny Paka mandritra ny 7 andro zao no iazasika miala amin'ny fiainana tsy zarizary izay matetika mandrendrika atsika ao amin'ny fahotana ka hitondra sika kosa amin'ny fiainam-baovao amin'ny Paka fandalovanao itsika ka i Jesosy fihavanana andresy ny fahotana andresy ny fahafatesana andresy ireny korontana manapotika ny fifandraisantsika na amin'ny zavaboary zany na amin'ny tsika samitsika na amin'Andriamanitra satria raha izy nitsangako velona dia ampiavana atsika amin'ny ray ampiavana atsika samitsika ampiavana atsika amin'ny zavaboary ka anaovasika départ vaovao faingana vaovao ahatonga asika hoe ove missionnaire vita batemy iraina ho tabernakla vaovao izara ny famindrapon'Andriamanitra amafy fiadanana sy fanantenana ka izay indrindra no antony anatanterantsika an'izao kongres eukaristika izao ka ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao piraitam-posika raha miara-maty amin'ny Kristy tokoa isika ry kristianina havana dia hiara-isangana aminy ka izay fisanganako velona izay no mampivondrona atsika mampiombona antsika ho iray ao amin'Andriamanitra ary izay ny atao hoe fihavana sady kristianina no malagasy sy mandeha ho azy izay ho isika ady sady dian'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra mampiraitam-po asika mahaolo raika asika mahafrately toty asika ka aokary ho ararotsika izao karemy izao manomboka tamin'ny alaribian'ny lavenina izay ry kristianina havana aoka tokoa ary ho ararotsika izao karemy izao iomanantsika bebe koa amin'ny kongresy eukaristika ken 2024 izay fihavanana no hivon'ny lohevitra ho isika milaza miara-mahita isika fa ny fihavanana no tena maratra indrisy amin'izao andro ianantsika zao marina sotoavina matamatesasika malagasy izy io kanefa asika ihany dia mahita fa naratra io sotoavina io ka mba ho afaka anasitrana an'izao tontolo zao ny fihavanana dia tsy maintsy sitranina ary izay indrindra no tanterain'ny Kristy eo amin'ny azo fizaliana ka nahatonga azy ho izy ny fihavanantsika i Kristy ny mpampiavana
fiainantsika, aisika ny zava-misy amin'ny fiainantsika manambara fa maratra tokoa ny fihavanana. Raha sy teny fosiny isika amin'ny ohabolana hoe aleo very sy kalakalam-pihavanana toy izay very sy kalakalam-bola, ny ova tokoa ny fisainana. Endritsika amin'izany ohabolana hafahafa izany, satria ny fitiavan-tena no manjaka ka ny tombontsoan'ny tena ny voalohany, ka rava laisoa toavina. Ka ingany izao fidirantsika, fiomanantsika amin'ny congrès eucharistique, ka isainsainantsika n'izay fihavanana izay, anarenantsika ny fihavanana mila fibebana izay, mila fivoampenitra mahery vaika. Raha ny foto-kevitra tokoa amin'izao alady voalohany amin'ny karemizao dia mifanozo amin'ny lohevitra ny congrès, ho indrindra ny lohevitra te hiavana amintsika Andriamanitra, io indrindra ny tanjon'ny congrès hiavana amin'Andriamanitra. Sy ho tanteraka izany araka ny lazaisika teo raha tsy misy ny fibebana marina. Mila ohatra velona azosika tahafana isika amin'izany dingam-piainantsika izany, ka hokary ho ararotsika ihany koa ny andalinana ny fiainan'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy. Raha mijery ny tantaram-piainan'ny Lucien Botovasoa isika dia maty martiry izy, nizory tamin'ny finoana vanim-potoana sarotra tahaka asika izao no niainany. Fantasika fa izy dia lehilahy marina, rabe fihavanana no fiantson'olona azy, olona tia vavaka izy. Aitsika ny fiainany rehefa nibebaka izy ka nametraka ny Jesoa iovom-piainany sy eo anivon'ny fiainany, ka nahavita nanao ny fifadiakanina nentina anamasinana ny fiainany sy misaraka taminy ny fiainana fitsimbinana amin'ny ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana asa fahantrana vokatry ny fitiavana amana. Ireo rahateo ny fototra manambara ny fibebana sy ny toe-piainana vaovao ary ny fitondratena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka miroso amin'ny fiombonana amin'ny Jesoa. Imbetsaka isika no manontany hoe ahoana moa no ahafantarana fa mibebaka? Mibebaka isika raha mahafoy, mibebaka isika raha manao ny marina, mibebaka isika raha manao asa fanasoavana sy fiantrana. Ry kristianina hava malala, amin'ny evanjely androany dia manambara fa nentin'ny fanahy masina tany anefitra sy nalain'ny satana fanahy i Jesosy Tompo. Midika inona izany ho antsika? Indrindra inona no entintsika eo amin'ny fiainantsika amin'izao karemin'izao? Ny tany efitra dia manambara toerana babangona, karakaina, tsy misy zava-maniry, sy misy olona mipetraka ka zary mampatahotra, mampavoso. Raha tozy fiainana sarotra isika ary matetika amin'ny fotoana sarotra isika no tratry ny fakapanahy, dia mitovy amin'ny hoe any anefitra ihany koa isika, izany hoe voahilikilika isika, irery sy eo anivon'ny tena fiainana sy mahita ny marina very fanahy-mbola velona ho isika. Ary izany indrindra no atrehantsika amin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao, karakaina ny fiainantsika, sy misy azo raisina fa indrindra ny fianakaviana, ary masapa fa tena loza izao zava-misy amin'izao fotoana izao, mitondra faisana ny fiainan'ny ny fianakaviana, ny fianakaviana ny victime voalohany. Maro amintsika no sy mahita ny lalakombana very fanahy-mbola velona. Izany indrindra ny tiany Papa asongadina amin'ny afatra amin'ny karemy. Noho ny krizy, noho ny aretina, dia matetika mitokamonina ny marary amin'ny toerana maro. Ny ao anatintsika koa dia azo lazaina zary tany efitra ary tany milevin-drano iny fiteny, satria ilay rano mamelona sy hita intsony, tsy misy fitiavana intsony. Ilay rano io, ilay rano mamelona sika, ka zary karakaina, ritra ny fo, lany fitiavana ka sy mahay mamindra fo, na mandinika na mandinika ny tsara, fa voazarazara ny evidrasy ka lasa efitra ihany koa, efitra ny fiainansika, satria lasa karakaina ny fo ka maina sy misy vokany ny fiainana. Indrisy izany ny vokadrasy entin'ity krizy maro lafy mikiky ny fihavanana tokony anasitrana ansika ka ampiombina ansika. Mampianatra sika ary Jesosy androany ao amin'ny evanjely, resika fa niara-ny toetra tamin'ny bibilava izy ary niatrika zavatra maro. Ny tiany eglizy ho sapatsika dia isika sy maintsy vonona ihany koa hiatrika an'ireo bibilava maro izay tady andrendrika sika, ka ny lalana dia tsy maintsy isika vonona hiala amin'ny toetra fahiny izay manapotika sika, ka miditra amin'ny fiainam-baovao, anao depart
vary vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika mampirisika asika tokoa ary ny tenin'Andriamanitra alala fa mandalo miserana ty fiainany ty ka oka asapany tena esensiel isika zany hoe ny tena izy ka ny tena izy dia Andriamanitra ary Andriamanitra nooka amelona asika ary zay ny tian'ny bokin'ny Genezy amin'ny vakiteny voalohany ho fantatry asika na dia ho potika aza tratry ny safidrano dia sy miala ny famindrapon'Andriamanitra. Io ny esensiel, io ny tena izy ary zay no oko sapatsika amin'izao karimy zao ka izay indrindra ry kristianina havana nampanantena ny fanekempihavanana vaovao ny Andriamanitra ary izay nambarany taminy hoe raha nilaza izy hoe izaho dia anao fanekempihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo amin'ny zava-mananaina rehetra izay eo aminareo na vorona na biby fiompy sy ny biby ny tany rehetra hatramin'izay nivoaka avy tao an-tsambo fiara ka hatramin'ny biby rehetra ambonin'ny tany manao fanekempihavanana aminareo aho sisy levonin'ny safidrano isony ny nofo rehetra ary sisy safidrano andringana ny tany isony. Tsy zany ve ny hoe fihavanana anasitrana n'izao tontolo izao piray tampo ianareo ziaby fantatsika ary ry kristianina ava malala fa tandidon'i Jesoa ny fanekempihavanana nataon'Andriamanitra taminy hoe raha mifikitra amin'Andriamanitra isika na dia ao anatin'ny fiainana tsy zarizary azy dia mipololotra mandrakariva ny fanantenana ilay rano velona ka avy ao no mitsimoka ny aim-baovao ary dia efa mampanantena antsika ny paka izay fandresen'i Kristy ny rasy izany rehetra izany. Io indrindra ny afatra ny papa amin'izao karemy zao izay azo fitimina amin'ny hoe sy maintsy olo-pinoana, olo-pitiavana, olo-ny fanantenana isika na dia mafy aza ny fiainana any anefitra sy izay ny tanjona na dia misy aza ny safidrano mitady anapotika ny zavatra rehetra na dia eo aza ny krizy etresika hatramin'ny arety mifindra dia sy ireo ny teny farany i Jesoa tenin'Andriamanitra fihavanantsika no tompon'ny teny farany izy no alfa sy omega. Io indrindra no resika ao amin'ny evanjely Andriamanitra sy mamela sika fa tiany isika ho voavitra izany koa no antenaisika araky ny ambaran'ny Masinday Pera amin'ny vakiteny faharoa na Kristy aza niaritra fahafatesana indray mandeha no niotasika dia izy marina ho an'ny tsy marina mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra ray ka novonoiny tamin'ny nofo izy fa novelominy tamin'ny fanahy ka raha atao amin'ny teny hafa izay dia ny hoe i Jesoa izay sy nanota dia nanaiko fahotana mba hibaby ny fahotasika rehetra ka mitondra amin'ny fanekempihavanana ary dia izay no ambarany fekempinoana atao sika matoky any Kristy sika izy nandresiny rasy ka raha miombina amintsika dia andresiny rasy ihany koa. Mbola manamafy an'izany ny evanjely i Jesoa niaritra ny fakapanahy maro isan-karazany ady sady dia tokoa ny fiainana fa raha miaraka amin'ny Kristy sika dia miditra amin'ny fiainam-baovao satria nandresiny fahafatesana izy mba hahatonga sika ho mpandova ny fiainana mandrakizay ary zay ny dikany hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Ny adina tian'i Jesoa tao anefitra dia sy araky ny mahazatra sika amin'ny evanjely hafa fa ny fitiny ny Masinday Marka satria nitadiavy ny Masinday Marka dia i Kristy no ifikirasika ka andresy ny fakapanahy isika ka ho indrindra i Masinday Marka i Jesoa dia nentin'ny fanahy ho any anefitra ka nitoetra tany 70 andro dia nalainy Satana fanahy sy niara nitoetra tamin'ny bibidia ary ny anjely nanompo azy ary efa natao an-tranomaizina izy hoany dia nakany Galilea Jesoa nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ary minoa ny evanjely. Nalaina fanahy tao anefitra Jesoa nefa nandresy ny fakapanahy ary dia miditra amin'ny fiainam-baovao ka mianso asika izy tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo
ary minoa ny evanjely aokary ry kristianina havana ararotsika tokoa izao fotoana izao mba hibebahasika sy enosika ny evanjely dia mampiditra sika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka amin'izay dia ny fihavanana tokoa anasitrana sika satria efa nesorosika ireo encombrement isan-karazany izay mahatonga an'ireny fisarasarana ireny mahatonga an'ireny ady isan-karazany sy herisetra ireny ka fiainam-baovao no ao amintsika aokaritsika hibebaka sy hin'ny evanjely tokoa ararotsika zao vanim-potoana ny karemy zao ienoasika bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra aza miandry andro lava isika fa manaova ny dingana anatona sika ny sakramentany fampihavanana sy ny eukaristia sarovo ry kristianina havana fa ny olona tia mandray communion dia tia mandray ny sakramentany fampihavanana satria iray ihany ny communion fiombonana sy ny fampihavanana ry Jesosy tompo sy fotoana natao ivavahana sy amlahatena fosiny karemy fa fotoana ianarana ny fiainanao ka ny fiainanao dia mifototra amin'ny fivavahana mifototra amin'ny famolahatena araky ny evanjely voandrenesinay teo kezanay tokoa ary akoatrin'izay nanaraka anao bebe kokoa tahaka ny nataon'ny Lucien Botovasoa tahaka nataon'ny Victoire Rasomanarivo izay nanaraka anao hatrany amin'ny Calvaire azy ary nafoy miainy toan'ny Lucien Botovasoa ka atonga anay koa ivelona ny anaranay kristianina ingany mba hoe ovy tokoa izahay ka ho missionnaire zary tabernakla velona ampio izahay sy avozo hiditra amin'ny fiainana sarotra any nefa ampio izahay vonina iady amin'ny fakapanahy maro isan-karazany ampio izahay irosy lalindalina koa amin'ny fampizoroana ny EOV eglizy olo velomin'ny teny miombona miara-dalana mandray atanana kazary tabernakla velona ka ampio izahay ho génération mpanorona anorona ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny Lucien Botovasoa tahaka ny Victoire Rasomanarivo sy ataotra izoro tena vavolombelona eo anivon'ny fiainanay ho mpampiavana tahaka azy ireo any izahay satria ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao Lucien Botovasoa dia mitondra ny anarana hoe rabe fihavana satria mpampiavana izy engany izahay araka ny fampianarana teo mba hiroso amin'ny tena mahakristianina anay anararotra an'izao vanim-potoana ny karemy zao tokoa izahay mba hanao ezaka satria ianao efa nanome ohatra velona ho anay ianao ny fihavanana nasitrana an'izao tontolo izao fihavanana sady kristianina no malagasy engany izahay hiala amin'ireny tabataba korontana eo amin'ny fiainana ireny tabataba sy mifanaraka amin'ny sitrakao fa anararotra ny fahanginana any anefitra izahay ivavana sy ombonana aminao bebe kokoa anararotra nyzao karemy zao izahay mba hanokana ny fiainanay hanokana eo anivon'ny fiainanay fahangina satria ny tsara tsy ao anatin'ny tabataba ary ny tabataba sy mitondra naovinana amin'ny tsara ka ampianaro ary zahay ahy angina sy hoe fandosirana ny fahanginana fa fiombonana kokoa aminao tahaka ny nataon'ny Lucien Botovasoa tahaka ny nataon'ny Victoire Rasomanarivo rehefa mamangy ny sakramenta masina izy ireo modely anay tokoa izy ireo amin'izao fiomanana amin'ny kongresa eukaristika izao hitoetra ao aminao ane zahay ary zahay hitoeranao amin'izay anao depart vaovao hiroso amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anana fiainana mamokatra bebe kokoa sy sara kokoa ho feno afaliana sy ny fiainanay ka hiroso amin'ny fampizoroana ny eglizy olo velomin'ny batemy izahay ao aminao ho tena génération mpanorona tokoa ka hoe ove missionnaire tabernakla velona masiny Marie sy masinday Josefo mivavao anay mba ametraka ny Jesoa eo anivon'ny fiainanay sy ivon'ny fiainanay izahay aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky.
siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sandrovaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevo. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.